يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي في كل صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن يجد هاديا يرشدا. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد أيها الإخوة والأخوات السادة والسيدات الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يرحمكم الله. Yanareu remade yanareu ralai sianabaf yanareu reheta zay manatrika eto amin'izao andro lehibe izao, andro izay fiazakazan'ny mpino manatona ny toerana izay iverana an'Andriamanitra, anompoana an'Andriamanitra, ahatsarovana an'Andriamanitra. Andro izay melan'ny mpino ny raharahany vidy sy ny varotra, hiazakazany handray ny famelan-keloka Andriamanitra, hiazakazany hitalavo sy hanolotra ny fangatahany ao anatin'Andriamanitra, hiazakazany haka sy hamaly ny valibavaka amin'ireo karazana fitahina maro miaraka amin'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Raha vezina dia hoe amin'ny andro lehibe izay nataon'Andriamanitra lehibe ny eo andro rehetra. Ijoro mandroanantsika eto ato anatin'izany andro lehibe izany. Mampahatsiaro ny tenako, mananatra ny tenako alohan'ny andefasako ny fampahitsahiva ho antsika tsirairay avy. Ny mba hisalorantsika lalandava ny takwa Allah, ny mba hiravahantsika lalandava ny takwa Allah. Fa ny asa izay tsy miaraka amin'ny takwa Allah dia tsy minina anatin'Andriamanitra, tsy tadiavin'Andriamanitra, mandary tsy mahavoafotsy. Raha manana an'izany takwa Allah izany isika dia ho tantanan'Andriamanitra ny fiainantsika ery an-tany. Ekeny ireo asa soa vitantsika rehefa tonga ny andro fitsarana. Homeny fahasoavana izay tsy araka ny eritreretintsika ety an-tany. Ka hitao antsika rehetra mba hanapa-kevitra hisalotra ny takwa Allah izany amin'ny fanapa-kevitra hevitra miaraka amin'ny fijerenany hoe ny takwa Allah izay miaraka amiko androany dia tsy mitovy amin'ny takwa Allah izay miaraka amiko tamin'ny herinandro lasa. Raha mitovy izany
raha tsy miezaka ny mampitombo izany isika dia tsy mbola tena matoky ny hoe aiza ho aiza sy ahoanany hahafahantsika matoky fa eken'Andriamanitra ro asa zay vitantsika. Ko na asa amin'ny fivelomantsika andavanandro, indrindrandrindra ny asa izay ataontsika ho fanompoana an'Andriamanitra, rehefa hoe asa na teny fihetsika iarahana amin'ny hafa na mandesa amirery, dia tokony ho voafono ao anatin'ny taqwallah izany. Raha tsy zay dia asa verimaina izany, na lasa verimaina ilay ezaka zay nataontsika tao anatin'izany. Ka lavitra ny pino ny hanao ezaka verimaina amin'ny fotoana fohy, amin'ny fitoerana fandalovana toy ny misy antsika ety an-tany raha mandoana ny fijeriny pino sy lamoasy ny hoe hanao asa verimaina. Tsy hijery zany izy ny hoe ho avy, tsy hijery izy ny hoe maharitra amin'ireo ezaka zay natao. Faharoa, aoreny izany afatra lehibe le voalohany ananarako ny tenako zany, dia mitohitsika ny amin'ny famelabelarantsika mahakasika ny fandraisana didy. Ity teboka faharoa ity zany ity fandraisana didy izay no hevitra atsika ny amin'ny hoe fanatanterahana fandraisana andraikitra ato anatin'ny tapany faharoa izao, dia hoe tsy afaka misaraka tanteraka amin'ny taqwallah izany ny amin'ny andraisantsika azy, fa dia tena mitady taqwallah fahatahorana an'Andriamanitra. Izany hoe fanatanterahana didy fialana lavitra ireo zavatra zay nandrarana. Allahu akbar. Ina dikany hoe fandraisana andraikitra tsy misaraka amin'ny taqwallah. Ny taqwallah dikany hoe fialana lavitra ireo zavatra voarara, fanatanterahana tsy pireniny adidy. Nefantsika epitere tsy tokony misaraka amin'izay ny fandraisana andraikitra zay ataontsika. Ary zavatra tokony masara zany, tsy tokony misaraka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, fitandremana didin'Andriamanitra ny fandraisana andraikitra zay ataontsika. Aza fangaro mihitsy ny zany ny hoe ataontsika andraikandraikitra na ny tsy metimety dia va azoana lalana tsy azoana lalana, tsy andraikitra atsika izy rehefa zavatra tsy nahazoana lalana, tsy andraikitra atsika izy rehefa zavatra voarara. Asa waliaadhu billah, sanatria eny ao anatin'ny fanatanterantsika ny adiditsika, ao anatin'ny fandraisana andraikitra feno zay tsy faniliantsika ny adiditsika, ao anatin'ny fialana lavitra ireo zavatra voarara, ny trangan-javatra zay miseho eny amin'ny fiarahamonina amin'ny fiainantsika andavanandro, dia tokony jerena amin'ny vaninandrotsika mifanaraka amin'ny ara-dalàna, mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe ilay adidy jerena amin'ny fahitany ny finanay salama azy marina, satria ny zavatra anankiray ny tena marina, ny fisehoan-javatra zay sahala amin'ny hoe iray arakaraka ny fotoana sy toerana sy olona zay manatrika azy ny sehoany na diara iny zavatra iny tenenina amin'ny andavanandro amin'ny fijery azy hoe zavatra iray, fa rehefa samihafa ny fotoana, samihafa ny toerana, samihafa ny olona hitrangany, ary na dia indraindray ny olona iray mitrangany fa toerana samihafa sy fotoana samihafa, dia mety miova hafa ny lalàna sy ny fitsipika ive azy. Ka ireny dia mila jerena ireny vaninandro sy ireny trangan-javatra reny, tsy hoe fampitovizana ny tsy mitovy entsika, satria ohatran'ity ny tany dia tsy jerena ny manodidina azy, ohatran'ity ny tany dia iza mo manoloana an'izy, ahoana fotoana manahoana, inavy ny teo, satria Andriamanitra rehefa manome baiko antsika, mametraka n'izany adidy zany amintsika, ny tokony ho takiana amintsika sy ny hoe adidy zay takian'Andriamanitra amintsika zany, zay fandraisantsika talohan-tany araka ny teny Imam Sadiq Ali Muhammad alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, hoe
ny fiainatsika na ny adiditsika dia ao anatin'ny segonda zay iainatsika io adidy ao anatin'ny segonda io zany tena mila tandematsika zany. Adiditsika ao anatin'ny segonda zay iainatsika iny tena mila tandematsika zany hoe eto inona no nadidin'Andriamanitra antsika, azo atao tsy azo atao, tsy maintsy atao ve, mijangana ve sa mipetraka ve. Rehefa voatandrina zay presque voatandrina ny adidy ary raha didy raha fanatanterana ny takinantsika ao anatin'ny segonda iny dia manatanteraka eny tsika voka maminavina ny hoe rehefa aveo adin'ray, rehefa aveo indray andro, rehefa aveo ray volana mandritra ny herintaona ary ohatran'izay tsy ampelatanatsika ny izay aza tsy ampelatanatsika fa ny tena eo ampelatanatsika tsy maintsy andraisatsika fanapahan-kevitra entitra ny amin'ny hoe tian'Andriamanitra azo atao manao tsika, tsy tian'Andriamanitra tsy azo atao avelatsika. Ary eo anatin'izay segondatsika zay mety afaka misafidiny hoe ny tena tsara na hoe ity azo atao na dia zany malilanja. Ka ny zavatra fahatelo veriko zavatra faharoa hoe fanatanterantsika ny adidy zany tsy tokony misaraka amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, miaraka hatrany zany ary tsy misaraka. Zavatra fahatelo toy ny famelabelarantsika iny mazava ho azy azo resahana hoe azo tenenina hoe OCG izy raha ohatra ka tsy ao anatin'ny fanatanterahana zay eo hevitrantsika mandritra ny volana faharoa ao anatin'ity fotoana. Aya zay novakiko tamintsika teo ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim laza zanghary amin'ny surati Tauba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah zanghary kilazantsika efa natsipiko tao anatin'ny famelabelarana firesadresantsika ny teboka faharoa na dia résumé ny zavatra resantsika fanatin'ity fahatelo hoe tsika amin'ny fiainatsika andavanandro ny amin'ny fiainatsika ara-pinono ary izy roa tsy misaraka dia indraindray misy adidy iresantsika amin'ny hafa dia indraindray misy adidy ho antsika maninona samy ireny. Ka ity andininy ity dia miresaka antsika miaraka ary miresaka antsika ho ny samy reny. Tsika miaraka zany resany hoe andao manao tanteraha amin'ny asanareo na dia asa iarahantsika amin'ny hafa zany na dia asa ho antsika samy reny tsy iarahantsika amin'ny hafa. Dia eo zanghary milaza fasayara Allahu amalakum, ho hitan'Andriamanitra zany asanareo zany. Allahu akbar. Ny tiako resahana amintsika androany ao anatin'ity teboka fahatelo ity ary zany no lohevitrantsika sy ny famelabelarantsika androany teboka roa voalohany reny taify sy ny haingo ary fampirana ho an'izany teboka fahatelo zany izao fehity zany hoe rahalahy sy anabavy ianareo olay aman-dreny. Zanghary milaza ao anatin'ny Qur'an masina iza zanghary ilay hatrizay mandrakizay, ilay malala ny zava-drehetra, ilay mpitia fantatra ireo mpino ary mitsipona azy ireo, ilay mahefa izay tia manao manan-tsafidy. Allahu akbar. Raha izay ve miampy ireo toetra fahefana hafa ambony maro izay ananan'Andriamanitra ilay tsy toha dia misy hoe zavatra zay mahasoa na filana ho an'ny mpino malala Andriamanitra, tian'Andriamanitra, van'Andriamanitra ireo zavaboary maro rehetra. Tsy tonga dia azo raha izay hery sy fanapahana zay no tanteran'Andriamanitra ve satria izy mahefa zava-drehetra dia zay tianao satria ianao tiany zany defa omeny. Misy zavatra ve tadiavin'ny mpino tsy nazo raha zay no fanapahan-kevitra nyraisan'Andriamanitra hoe satria atsika fampitazona ianao nino mitiahy zaho tianao zaho efa zava-drehetra dia
ito zay tadiavinao. Misy tadiavintsika tsy azo vera zay verina tsika amin'ny famelabelarana tamin'ny telerina lasa de hoe ity donia ty inona fitsapana. Raha fitsapana zany ty de omen'Andriamanitra antsika zay tadiavintsika jiaby malalaka fotsiny amin'izao. Vao maniry tsika de fa iny, vao maniry tsika de fa iny mipetraka mahafitsapana azy. Miala ny mahafitsapana azy ka hoe izy ndray no manao manatanteraka filatsika. Izay tanteran'Andriamanitra iza anekoatra zay matokisa. Eto zany karazana tirety kely ao anatin'ny tevoka fahatelo zay ro hevitra antsika many. Raha lasa anabavibiby matokisa fa ninninona ny fijalinao, ninninona ny fahasahiranao, ninninona sedra zay mahazo anao, fa rehefa mbola tazominao ny mahampino anao, tazominao izany hoe pino ianao, dia tsy maintsy miafara amin'ny fiadanana ary omen'Andriamanitra zay fiadanana. Fotsiny ny fepetratakena ny hoe tsy maintsy tazominao mafy. Na ohatrany hoe mitazona vainafo ny fitazomanao ny mahampino anao, aza vototra. Fa rehefa maheno anao vao ohatra mitazona vainafo izy zany fa tsy mahatantsony Andriamanitra dia vototrao. Aovo billah. Very sa tsy very, matiatoka sa tsy matiatoka? Matiatoka. Io fijaliana maro zany verimaina, ezaka verimaina. Fa condition tsy maintsy tazona. Na dia mitovy amin'ny tazona vainafo. Ninninona mandalo, inona lazain'ireo mpianany mamoseny? Na dia miafara amin'iny, ohatrany hoe ianao zao mitazona, ohatrany hoe raha tazominao ihany io satria miridina dia mitsotra ao, efa fiditra amin'ny zavatra anankiray, ny tananao mitazona ny finoanao, finoanao tsy maintsy mandeha dia avy ianao mikotra ny tananao zany fa tsy maintsy tazominy le finoana. Ino lazain'ireo mpianatry ny mamoseny? Na dia miafara amin'ny fialana iny aza dia tsy mikotra finoana. Ny andia mbola momboly zay, na dia miafara amin'ny fialana ina, tsy maintsy tanterana maizy azy le didy. Mbola avany hoe tazomiko finoana avy hoe ambonimbony kokoa zay. Satria ny hafalinao, raha zay ny adidiko dia hoe na dia miafara amin'ny ninninona dia tanterahako zany satria efa fantatra fa hoe adidiko. Iny zany le tirekeny ao anatin'ny teboka fahatelo. Dia hoe tazominy mahampino anao fa tsy maintsy men'Andriamanitra hafaliana. Tsy maintsy mifarana amin'ny hafaliana, tsy fahasoavan'Andriamanitra zay tsy misy farana. Zahary itsika nanao nyity toerana ambony tany eto ho inona fitsapana. Ka ny mpino-tsapana eto ny tsy mpino-tsapana eto zay afaka no arabaina mety ho korana zay tsapaka any. Tsy hoe zay resy tsy zay mandeha tsy vina, zay resy tsy korana fa any ho voakorakoraka adresy any. Satria miorakoraka ny pino io tsy pino teto. Tsy afaka miova zany izay fanapakevitran'Andriamanitra, safidin'Andriamanitra zay ny hoe ety an-tany toerana fitsapana. Na dia zay misy exception kely nataony ao anatin'izay. Ilay exception ma exception azy kely, fa tsy exception tsony izy raha izy be mihoatran'le lalàna kely. Misy exception kely fa io exception io fepetra lehibe takely ary mamany problème ety no mamany problème any. Inona zany? Taqwa Allah. Inona le exception? Inona ny dikany hoe le taqwa Allah no exception kely ao anatin'izay. Napetraka Andriamanitra ilay tsy toha, ilay rehefa zavadretra ny tany, ny fiainana ety an-tany ho fitsapana antsika. Mazava zay manao hoe zaka zany zay mahafeno fepetra zay zany no maninona no mahazo any zavatra zay nahafenoany an'izay fepetra zay. Natao ny ho ao anatin'izay ny hoe zavatra sasany karazana hoe ny pays sasany teny an'ireny clé molety amintsika ty reny teny anazy hoe la clé à clé, sasany teny anazy hoe la clé français, za koa fa teny azy le clé gasy. Clé molety zany
Misy kile sasany zany afaka manao asa mamaro maromaro ka ireo fepetra reo ao anatin'izay zany no tiako tenenina amin'ny hoe misy exception. Sahala amin'ny hoe tako Allah rehefa ananatsika saloratsika dia milaza Andriamanitra anatin'ny Korana hoe asa zay mifanaraka amin'izay no ekeny rehefa tonga ny fitsarana. Ho an'ny fiainan'aisa zay anekoatra dia miteny ihany koa izy ao anatin'ny Korana masina man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hoe zay olona manana tako Allah dia sokafan'Andriamanitra ny lalana. Fanokafana lalana dia mila famenona fepetra. Ohatrany hoe inona ny dikany fanokafana lalana? Ohatra raisitsika amin'ny hoe fanokafana lalana famenona fepetra. Zahary laza taminany ambalo teny amin'andreo miasa atao miasa. Zazana teny azy fitetsika andavanandro atao foana raha lasana bavy ary aza pekatsy fa raha zavatra folo ny takina efa eo telo dia ataoko. Dia ho tonga ny faefatra, ho tonga ny fahadimy. Dia ianao manatanteraka ny teny voalohany ve hitan'Andriamanitra sa tsy hitany? Izy milaza anatin'ny Korana qul i'malu fa sayara Allahu amalakum. Allah hitany. Rehefa hitany inona ny lazainy amin'ny andiny tenentsika ao anatin'ny teny-pahavoto hoe zahary milaza amin'ilay tombotsoan'ny takwa izay lakile malagasy na io lemole teo zay entina mamany rehetrarehetra io. Dia izy miteny wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ianao miraikitra eo dia zahary miteny ao anatin'ny andininy mivadika miteny be Andriamanitra sa tsy mivadika? Mahefa zava-detra sa tsy mahefa? Napetra no condition ny hoe raha ianao manana takwa ka nenana ny telo nefa takina aminao folo ataovy ireo telo ireo fa hitan'Andriamanitra. Manana takwa anao yaj'al laka makhraja. Izy miteny ao anatin'ny Korana manana takwa ve ianao sa tsy manana takwa dia hitanao tonga olona ray voalohany mitondra ny faefatra, mandalo olona faharoa mitondra ny fahadimy, tonga tsy ampoisinao ny fahaenina mitondra ny efatra sisa tavela. Dia hoe tsara antona zany ty iny naman mialaskopy iny any anavana anazy hoe bata miteny mitany hoe ianao androany miasa dia mba fiananteny hoe miasa na tsy mitovy amin'ny mialaskopinao rany hoe miasa ataovy ny asanao tanterao zay fefenema feno sisa tavela izy mameno azy Andriamanitra. Fa inona no bokotra, inona no interruptera, inona no fomba zay ikitianao ny any amin'Andriamanitra mba hamenoany ny sisa tavela inona? Tako Allah. Allahu akbar. Subhanallah. Migaga tsika kirefa ty ny amin'ny hoe maninary ireo izay tsy pino mpanao ny tsy mety pilika mpanoizany finoan'Andriamanitra miasa ihany koa reo dia mahazo setanana, mahazo hareny sady mahazo fahasalamana. Raha ny zavatra roa dia mety mandeha any amin'ny hafana fahatelony fa raha fototra dia raha ny zavatra roa ny hoe mivaly problème. Ny fehin'ny te-tany inona? Fitsapana. Izy koa mba tsapaina amin'ny arena sa tsy tsapaina? Tsapaina amin'ny fanjany koa sa tsy tsapaina? Ka raha izy zany tsapaina amin'ny arena afaka izy tsapaka izy tsy dia misy idirako fa ny afaka na dia no aditiko sady zay manana ngairana. Izy zany azo tsapaina miretareta koa izy. Zay ny anankiray voalohany. Dia ao ambon'izay zay amin'izay vao zavany anankiroa hafa koa ao anatin'izay. Izy zany mety nahafeno an'le fepetra izy folo le fepetra takina feno le fepetra folo kofokofoka nanao ezaka be io. Eto efa manararaotra miteny an'le no hevitra antsika androany sady mamerina azy amintsika endrika zay ikadiavantsika anazy ny hoe
ity andininy ity raha mampirisika antsika miaraka, mampirisika antsika tsirairay samy reny, dia tena fampirisiana marina Andriamanitra tsy mivadika. Izy tena ataovy ny asantsika. Aza be fitserena fotsiny amin'izao, aza be fanantenana fotsiny amin'izao, aza lehibe kajikajy amin'izao fotsiny, fa ataovy zay eo. Fa zagnahary mamahalala dia avy eo mikajikajinao dia mbola depasen'Andriamanitra koa amin'le tako Allahy. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ary manome fahasoavana, ary men'Andriamanitra fahasoavana ny olona manana takwa. Tsy arakaraka ny kajikajy nataony ianao nanao hoe raha feno ty fampiatra folo reto tsy avoaka an'izao iny dia tia depensy ity miezaka dia ity zany mbola ezaka telo nanananao ny fenon'Andriamanitra ho folo amin'ny alalan'ny tako Allah dia nanantenanao ahazo 19 dia zavatra avoaka 25. Zay dika tena wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ary manome fahasoavana izy tsy arakaraka ny kajikajinao. Ianao zao mikajikajy dia izy nefa tsy ao anatin'ny kajinao iny no amezany anazy fa ny hafa amboniny zay. Ny resaka antsika androany dia ny fiasa sy ny fanatanterantsika metytsika. Rahalahy isanavavy anareo ray aman-dreny. Asa ho an'ny finoatsika raiky, asa ho an'ny firenentsika roa, asa ho an'ny tenatsika manokana sy ny ankonatsika telo. Ary le fahatelo voalohany ka asa tenentsika teo atao atomboy ilay asa zay misy amintsika sy zay fepetrafenotsika. Ary mbola te hipisipisiky ao ny hoe raha ianao no tafita, ianao zay mianatra io lasa mazorany fianarana tafita amin'izay fianarana zay, satria tena infonao atavanao ny ezaka zay tena ezaka tokoa hitan'Andriamanitra. Ary izy Andriamanitra mameno mibaka. Ianao zay miasa io tsara amin'izany, zay mitady vola, zay mitady zay mandara zany mitady vola, na zay manao asa mandray fahefana. Efa teneniko tamintsika teo hoe raiso ny adiditsika ary fa tena fotoana amin'izao aza maniry. Fa fanampin'izay ny namanao na ny mpiray tagazaka, indrindrandrindra ny mpiray finoana. Vitatsika ny mialina sa tsy vitatsika? Tsy vitatsika ny mialina. Fanampin'izay ny olona efa manomboka asa andaotsika hivavaka ao anazy tena hoe iroborobo ny asany. Taminany milaza amintsika aparitao ny zavatra zay nambarana na ty aza ndinina zay tsika zany ao kaparitaka tsika fotoanatsika fatena lasa. Inona ny dinany hoe aparitao tsika? Mandraisa andraikitra amin'ny finoana, mampahafantatra ny hafa indrindrandrindra ny amin'ny endrika tsirairay. Satria ny amin'ny endrika iraisana sahala hoe efa natokana ho an'olona nandalina finoana iny. Mety hoe eny ny ampahany lehibe amin'ny valiteny, fa ny ampahany kosa fandraisana ndraikitra ao anatin'izay samy afaka manao sy vitany. Fa tsy ao anatin'ny fanimana, satria ny olona manao zavatra tsy ampahalalana, zavatra sy marina nambarany mamafany be ohatra ny fanamboarana zay, fanarinana zay tiany atao. Izy mety hoe anarina ka izy tena minimba foana. Ka ny samy reny raisotsika zay andraikitra zay. Fa tsika reo be dehibe reo raha hoe isan-kazoma ny olona ray mitondra olona anankiray hafa, ny hoe mandritra n'ity herinandro ity na mampiara-miasa iny dia anaovako programa anazavako izy dia ny hoe ataoko hoe andavaka mba misy fanabiazana ara-moraly any moske any dia ataotsika na namanao fa kamokamo zany silamo izy ka manantona salatra na namanao mbola tsy silamo hoe andrao mba hieko fa tsy fantatra zay tena vahaolana ny ty raha ty fa zao zao hitanao zao fataoko le vahaolana fa le hafa ny mahazo azy ao reny fahafantarana azy sy ny hafa ny tsy mahazo azy, sady ny fampianarana finoana koa be dia be. Ka zay mahita fa mety ho fitsapana ny tsy fahafana indraindray amin'ny tanjo fienena rehetra hoe tsy fahafana nadrian'Andriamanitra. Indraindray zay zavatra zay tsy fahafenoan'ny fepetra. Ka andao hoe sao dia mba mahasoa anao any fa fa tena hitako mahasoa. Indroa iny tena raha samy maka atsika
na olona folo samy tola folo dia firy zany isan'olona amin'iny herinandro ny aolinany tsy hoe ny ama zay mitanjona io fa mpaminany milazantsika hoe ampahafataro io vahoakana maro be nentin'ny mpaminany avy an-janahary io mba hamana ny probleman'olona maro problema ao anatin'olo ny ahafahan'olo miainany amin'ny ara-dalàna malala-tsaina fampahafantarana zay de hoe taono zany mba satria zavatra zay iainanao malala alezy ao anatinao io tsy ahoana ny afantaran'olona hoe ahoana ny lokony tsirony bobo zay anao no mihinana anazy ka zaho ty ny afantana anazy hoe azo makivotra ny votamare zany ohatra bombo vaovao no hoaninao ka izy ny afantarako tsy maintsy mihinana ohatran'iny aho de zay vafantako le noanitsika roy de aiza ny afantaran'olona tsy silamo any hoe ahoana ny fiainana ara-silamo zany amin'ny hoe mahalezy mpino silamo ao anatiny io napino silamo mahanitry napino silamo manakareny napino silamo clemay napino silamo bokonozatra io napino silamo maikety ohatrana fa ahoana ny afantarana tsy fantany io satria mbola tsy nanamany tsy ho hainy mihitsy no raha tantarainao agny fa atao izy teneno zay gafa indray mandeha indroa de mitanao zay mety anao alhamdulillah tsy mety anao aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr